arena ny ankizy tandrovana lalandava ny momba azy reny nefa matetika dia voahitsakitsaka ny zony matsapa ihany aloha fa somary betsaka ny zony ankizy zay tsy voatandriny eto Madagasikara ohatra irahantsika malala ny fampandrosoana ny ankizy ao amin'ny fitiavana lolo loatra ho an'ny ray aman-dreny sasatsasany sy ny sisa ao anatin'ny zoany ankizy nefany dia tsy tokony ho izay matetika tsy voaza tokoa ny zony ankizy satria dia betsaka ireo ray aman-dreny manao azy ireo fitaovam-pamokarana amelomana ny tokantrano mipetraka tany amin'ny dadanay dia efa ela be no mipetraka tany amin'ny dadanay dia maty dadanay dia mipetraka tany amin'ny mamanay dia ilay raha mangataka dia indraindray tsy mahazo fa kely ny asa dia hariva be vao tafody dia mivakiny lohako dia nitsoky izay zokinay fa maninonareo irahany mangataka angazy sy miasa taloha izy niasa tamin'ny Havamainana Salamba fa rehefa ve tsy niasa tsony saraka nga dadanareo sy mamanareo sara belona zareo ny sara belona zareo dia taizany ry zany rehefa nitsoka taizany nandeha tany Andavamamba dia teny amin'ilay sisin'ilay tamboho reny dia nisy nahita dia naterina tany amin'ny fokotany lony dia naterina tany amin'ny tribonaly dia nita amin'ny BMAS dia naterina teny amin'ny BMAS dia inona zao nataonao rehefa lehibe anampy ny mamanay ankoatra ny fanairena azy ireo hiasa dia hiarany ireo erisetra samihafa ihany koa ny ankizy dia taizanao na olana tanakady dia ahoana ny tondrana ny tanakady tany zay sanjo ny WC-any hoe mbola tsy vita fa mbola potika be dia nitonona andeha tany akady zay zandrinay dia tonga dia nisitony mafy be ako tonga dia nitsingidina dia nasorony ny akanjo sy nasorony ny akanjoko dia nitapihany amin'ny akanjoko masoko sy ny vavako dia nasorony ny akanjoko sy ny patalohako dia avy eo an'izay ihany tolominy dia nisabotsana ampidirony tao amin'ny bozoko ka tsy mikekeka tsy afaka kika fa nitapena mafy be ny vavako marary be dia saky mipepe atoko dia mangifiry be foana avy eo ve nandeha tany amin'ny dokotera ento dia ahoana izy dokotera sanatao amin'ny dokotera efa simba hoy mba hialana amin'ny toe-zavatra toy izany hoe ny fanisakisana ny zony ankizy dia vahaolana ny fanofanana ireo tanora mialohan'ny hidiran'izy ireo ao anatin'ny fanambadiana raha ny hevitry no jerena dia ilaina alohan'ny nanany ny tovavy sy tovolahy tokantrano dia ilaina ny fanofanana na fikolokoloana an'ireny zatovo reny vao miatrika tokantrano tokony atsofoka amin'izany zany le hoe inavy ny zoa zay tokony omena an'ireny ankizy reny raha mahavita an'izay manko tsika dia azava ho azy zany fa hanana firenena tsara tsika satria zay zaza rehetra ateraky ny tanora dia efa manana ray aman-dreny vonona ka afaka amoaka tsara le atao hoe inona no miandry azy eo amin'ny zazaterany dia anana firenena vanintsika azo atao tsara ihany koa ny manofana ireo zokozokony zay efa ao anatiny tokantrano renireny mpianakaviana reny dia na dia tsy tratrany fanofanana
ny tanora alohan'ny anambadiana zay efa am'izao fotoana zao a de mandray andraikitra lehibe zay a eo amin'ny fampianarana azy a na de efa manana tokantrano ary izy ireny ao ihany koa nyray mpianakaviana de mandray andraikitra lehibe zay mampahafantatra ny tokony iatrehany an'izany atao hoe tokantrano zany tokony andraisany an'izany atao hoe adidy manandraikitra eo amin'ny ankonana zany ary tokony anomezany indrindra ny zo tokony ho an'ny ankizy tsirairay avy miazaka trano ny ato amin'ny fokotanina Ambohitsiry amin'ny fikarakarana ireo zaza amam-behivavy ka atoato dia hasangana ny foibe ara-pahasalamana izay ia manokana ny reny sy ny jaza. Zay anangana centre médical amin'ny fokotany eo zay misy dentiste sady misy dokotera ary anovanay ny planning familial io fa zay moa efa manana zao am'izao fotoana zao a ny fijerevana ny zaza teraka sy ny reny bevoka ny krena zany izay miandraikitra ndro ankizy ireo de eo zany mafisina indray zany a fa io fijerevana ny planning familial afaka hitantsika atao zao de maro anaka be mihitsy ny le vehivavy a de tokony izy ezaka lehibe tokoa ametrahana an'izay fandrindrana ny fiterahana izay